ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Omany ambany masinareo ary avana ny salamo. Ny salamo 570 ny 9 ka hatramin'ny 410. Ny salamo 570 ka ny 9 ka hatramin'ny 410. Andeha hitsangana isika hidera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo manao hoe: mamindra fo sy miandra Jehova, mahari-po sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehova, ary ny fiantrano dia eny amin'ny asany rehetra. Jehova, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy, sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary ahatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Jehova manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao, mideranao, mankalaza anao izay ary Andriamanitra tompotianay io. Noho ny amin'ny fahatsaranao izay asehonao aminay isan'andro isan'andro. Ianao ilay Andriamanitra mahatoky, ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ilay Andriamanitra tsy mba mivadibadika amin'ny teny fikasana. Andriamanitra, dia rainay ankalazainay ny anaranao fa ianao Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po. Ka izany indrindra Tompo, ny anatonanay ianao satria mahatsiaro tsy mendrika eto anatrehanao izahay. Fa raha nanehoanao ny fahatsaranao mandrakariva izahay dia faharatsiana no asetrinay izany. Mangataka izay famindram-po ny famelan-keloko avy aminao Tompo. Afao izahay ho afaka amin'ny faharatsiana rehetra. Ary raha andre ny teninao izahay ary andray ny afatra avy aminao dia ny fanainao masina no aoka hiasa ty anatinay tsiraray avy, mba hahafahanay mandray marina izany teninao izany, ka ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay andavanandro izany. Matoky izay Tompo, fa manatrika feny izao fotoana izao ianao, ary mitoetra ty anatinay tsiraray avy ny fanainao masina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tomponay. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika indray ny amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Petera 2, Petera 2 toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 10. Petera 2 toko 7 ka ny 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita izany dia izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adininareo. Ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ho aminareo ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Eto amin'izao Petera 2 toko 7 ny 9 sy ny 10 izao ry havana, dia mamaly ny fantaniana izay mipetraka eo amin'ny 14 manao hoe: aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviana. Tamin'izany vanim-potoana izany mantsy dia nisy ireo olona izay naniratsira na ny salasala ny amin'ny fiavian'ny Tompo fa hoe tara loatra, ka nitondra ahiahy teo amin'ireo vondrona kristianina izany. Ka Petera eto amin'izao 15 izao dia mitodika amin'ireo vondrona ireo, ka izay no mahatonga azy mampiasa ny teny eto hoe malala. Ka ho fandresena izany ahiahy ao am-pon'izy ireo izany dia nilaza i Petera fa ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy voafetra ny fotoanan'olombelona. Izany hoe ny fahatongavan'ny farandro izany dia tsy miankina amin'ny fanisam-potoana mifanaraka amin'ny fieritreretantsika olombelona. Izay ilay atao eto hoe indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo-taona. Tsy raisina ara-baky teny izany io ry havana, fa tsy mifanaraka amin'ny fotoanantsika olombelona ny fotoanan'Andriamanitra. Eo amin'ny 15
ireto mpaniratsira ireto izay mitondra fampianaran-diso dia nilaza fa misy fahatarana ny tompo eo am-panatanterahana ny teny fikasany ary samy laza mihitsy azy fa fahalemen'Andriamanitra izany. Kanefa ny faharetany fahatongavan'ny tompo dia tsy araka izay eritreretin'ireto olona ireto tsy akory fa noho ny faharipon'Andriamanitra. Ny fotoana omeny tompo izany ambara-piavina dia faharipony amintsika izany. Ary tsy maintsy ho avy indray ry havana ny tompo fa kosa amin'ny fotoana izay tsy ampoizitsika ary dia ho levina avokoa ny zavatra rehetra. Izany hoe tsy fantatra izany na afaka herintaona na afaka iray volana na afaka herinandro na afaka iray andro, tsy misy mahafantatra izany satria Andriamanitra ihany no mametraka izany fotoana izany. Andeha ny 7 ry havana no angalantsika hafatra indray ny amin'ity anio ity dia ny hoe mahatoky sy maharipoa ny tompo. Eo amin'ny 7 tapany voalohany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany. Amen. Mahatoky ny tompo. Ny tompo ry havana dia mitoetra ho mahatoky mandrakariva amin'ny teny fikasany. Izany hoe rehefa zavatra nolazainy io dia tsy maintsy tanterahany ary izany mihitsy ny hevitry ilay teny hoe mahatoky satria tsy mivadibadika Andriamanitra, tsy mivadibadika amin'ny teny izay efa nampanantenainy Andriamanitra. Fa kosa Andriamanitra ry havana dia tsy voafaritry ny fotoanantsika olombelona fa manatanteraka ny fikasany amin'ny fotoana izay nomeny izy. Ary izany indrindra ry havana ny olana teto amin'ny kristianina izay niaina tamin'ny taonjato voalohany tsy mba nahandro ny fotoanan'Andriamanitra fa mieritreritra izy ireo fa azo fehezina amin'ny fotoanany olombelona izy Andriamanitra. Kanefa tsy izany fa Andriamanitra io dia manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra ary izy ihany no mahafantatra izany. Ho avy indray Jesosy Kristy ary efa nolazainy izany araka ny hitantsika ao amin'ny Jaona 4:19 tapany voalohany manao hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Ka noho izany ry fiangonana mahandrasa ho avy ny tompo. Indraindray mantsy isika fiangonana dia tsy manana ny fahatokiana ny tompo. Efa teny fikasana efa nomeny atsika, teny fikasana efa lazainy, teny fikasana efa mpahafantariny atsika. Kanefa dia mbola mitoetra ao anaty fisalasalana ihany isika ka lasa tonga ho mpaniratsira ihany koa ny fikasan'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra. Ka mahatonga hiteny hoe rahoviana ihany ary vao tonga ny tompo. Ela loatra Jesosy vao avy. Izao fa tena leo an'ity problème lava ity. Taraiky loatra ny fiavian'ny tompo. Ho avy ihany ary ve Jesosy sa tsy ho avy? Ka ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia miteraka tsy fahatokiana sy tsy fahandrasana ny fotoanan'ny tompo ary miafara ary izany amin'ny fisalasalana mihitsy. Mahatoky ny tompo ry havana ary manana ny fotoanany izy. Manana ny fotoanany izy amin'ny fanatanterahana izany teny fikasana izany ka tsy anjarantsika olombelona no mamaritra izany fotoana izany. Ny havatra faharoa dia ny hoe maharipo ny tompo araka ny 7 tapany faharoa eto amin'izao mofinaina voalahatra ho antsika izao vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maharipo aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Amen. Noho ny fitiavan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany, tiany ho vonjena avokoa ny olona rehetra ka ho tonga amin'ny fibebahana. Ahoana moa voasoratra ao Mateo 4:4 manao hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Izany hoe ahen'ny filazantsara avokoa ny firenena rehetra vao ho tonga ny farany. Izany ry havana dia mariky ny faharipon'Andriamanitra. Amin'ny dikateny hafa moa ilay faharipo dia hoe fandeferana. Koa andeha ary hibebaka marina eo anatrehany isika fa tsy hoe isika efa atao anatin'ny fiangonana indray no hiara ny fahaverezana. Ary tanterao ry havana mibaiko izay efa nomeny Jesosy Kristy atsika ny hitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mety amin'ny alalan'ny tafika masina io dia mandeha mitory ny filazantsara.
fa tsy hoe rehefa tafika masina de aiza moa ilay toerana andehanana? Lavitra be ve? Misy plage ve? Manahoana ny lalana? De rehefa azo izay mombamomba ny toerana rehetra de mahita excuse foana hoe tsy andeha fa zao satria tsy tiana ilay toerana. Fa rehefa tiana kosa ilay toerana de premier liste. Fa ao kariavantsika tsy ho tahaka izany, fa na aiza de mandeha foana, de mandehana foana mitoro ny filazantsara raha mbola azonao atao izany. Fa tsy nitafika masina ihany, fa eny amin'ny fiarahamonina izay misy atsika eny koa de toroio ny filazantsara. Ary ny tena tsika mihitsy aza no aoka ahitana taratra izany filazantsara izany. Ny fitondran-tenantsika de tena tokony ho mendrika amin'ny mampitory filazantsara tsika. Ry havana, tiany Tompo vonjena avokoa ny olona rehetra noho ny faharimpony. Ary maniraka atsika izy hanao ny asany mba haino ny firenena rehetra ny filazantsara. Fa mahatoky sady mahari-po tokoa ny tompontsika ry havana, tsy mahela ny tiany fikasana izy ary mitarika atsika ho amin'ny fibebahana marina. Vonaitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa izany teny izany ny hamaka betsaka ny ampontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo tianay ny amin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Fa Andriamanitra mahatoky sy mahari-po mandrakariva ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mivadibadika tahaka anay olombelona, fa mahatanteraka hatrany ny fampanantenana sy ny teny fikasana izay omenao anay. Ianao Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra mahari-po, ka mitaona anay hatrany ho amin'ny fibebahana ary maniraka anay hitoro ny filazansaranao amin'ny olombelona rehetra. Tompo, raha tsy natanteraka izany sitraponao izany izahay dia mangataka ny famindramponao, famelan-keloka avy aminao. Ary aoka izahay Tompo hanao ny asanao isan'andro, ka tsy ho kify, tsy ho ketraka eo mpanatanterahana izany, fa ny angatahanay aminao kosa ry Tompo. Ianao no hanome hery-tanjaka fahasalamananay eo mpanatanterahana ny asanao, ny fanainao masina no omeo anay, an'olo-tsainanay, mba hanaovanay izany asa izany mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Indreto izay tsiraray avy Tompo, tonga eto amin'izao tranonao izao indray. Mety misy zavatra manavesatra anay, mety misy olana mianjady aminay, dia ianao Andriamanitra no hamaly vavaka anay amin'ny fotoananao Andriamanitra. Aza vela izahay Tompo hamaritra ny fotoananao amin'ny fotoananay, fa ny fotoananao tena tsara indrindra amin'ny fanatanterana, amin'ny valim-bavaka izay atolotra ao anay. Tompo, hivavaka izay ho an'ny fiangonanao, mba ho fiangonana mitoetra marina tokoa amin'ny fahatsaranao, mahatoro ny filazantsaranao, ka hibebaka marina tokoa ary hitaona ny hafa hibebaka, ary ny fitondran-tenanay tsirairay avy dia hifanaraka amin'ny filazantsaranao. Vavaka izay ho amin'ny firenena izay misy anay, misy ireo tetikasa izay tian'ireo mpitondra anay ho tanterahana, dia aoka izany tetikasa izany tena novolavolaina marina tokoa tamin'ny-pahendreny, ary ny fanatanterahana izany anery Tompo dia apetraka feno eo am-pelantananao mba tena hitondra fandrosoana ho an'izao Madagasikara izao. Tompo, matoky anao izay, matoky ny herinao izay, matoky ny fitiavanao izay. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mba masinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy.
manafana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ary nitsodrano izay tolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana anie hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho akarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Petrarika amin'ny vaovao anatin'ny fanginana. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.